taratasy moa zany am'izao fotoan'izao hoe milaza ny anesorana ny folohan'ny antenimieran-dolona am'izay trano mpanjakana am'izao fotoan'izao manoana marina ny tena mahakasika an'izay andriamatorezao sady mea ny gaga amin'ny firenentsika zany aloha zany mamaiky amin'ny firenena sady ny faharoa dia ny lalàna ihany no arahany filohan'ny antenimieran-dolona ngiara-kody voarivo oko amin'ny raponao gazety fa tsy dia tsara loatra ty taratasy ty fa aloha ny marina ny lazaina ny attribuena napetrahana ny ministre ara-kody voarivo tamin'ny fotoan'andro ministre ny agriculture izy ara-dalàna zany io trano io trano efa very tao fantatry ny ministère ny agriculture zany tondrany olona sy anaovan'ny olona ny tsy fanao tsy fahitany masoandro tsy fampiseho masoandro tao amin'ny trano io zany natonga tamin'ny fotoana hoe amboariny io ipetrahan'ny ministre sisy olona hafa nyrina da teorina zay ty taratasy ty satria lasa présidence raha dia mbola taratasy ny ministre tamin'ny fotoan'andro milaza hoe de attribuena amin'io ataoko président sénat satria ny sénat tsy manana trano na zany président sénat mahazo an'le indemnité ohatran'ny vice président rehetrarehetra anatin'ny ara-dalàna zany manao bail na mahazo trano mpanjakana izy za tsy mandray indemnité an'izany fa trano mpanjakana ara-dalàna zany mandra-patapitry ny droit ny président sénat alohan'ny aropanao gazety nijery ny lalàna momba an'izany hoe amin'ny fotoana inona kay nitapitra ny droit an'izany filohana institution aza jerena hoe raha kotovao io na rasoa io satria rapitso raha kotovao lasa rasoa raha-pitenenana fa aloha le lalàna mipetraka mifehatsika eto amin'ny firenena no atao fa tsy tendrim-po na fanenjehana olona fotsiny hoe tsy tiako io dia rapitso ianao dia sendran'izay indray ianao dia sahirana ianao ka io dia averina mandeha trano ny attribuena amin'ny président sénat mbola io datiny mbola 2018 mbola président sénat androany 15 janvier 2019 ary misy fepotona apetraky ny lalàna averina mandeha afahana raha tiany zany dia didiny fanjakana ny mametraka an'izany anazy na ny tomobile io na ny miaro azy io na ny trano petrahany io ny faharoa moa dia lazaina hoe ny fianakavininy ao ngamo tsy afaka mipetraka miaraka amin'ny président sénat na le raha-kody voarivo ny anabavy na ny ray aman-dreny na ny zoda na izy ny lalàna mametra an'izany reo manintsika ny ratsy fanahotra zany zany ve zay lazaiko hoe mahita loatra n'lay fitaratra fotsiny hoe le raha-kody voarivo tsy maintsy enjehny satria lehibe mipanohatra ao io zay hoe izy ianao ny laza fiainan'olona manokana zany tsy afaka mipetraka miaraka amin'ny anabaviny olona anankiray misy larana ve fiainana zay fotsiny maliko azy fa averinay mandeha io ohatra ny teninay indray mandeha ao anatin'ny ara-dalàna ihany zay any amin'io tsy misy mihoatra n'izay ao rehefa tonga ny fotoana ary efa mivaliko tamin'izany ministre finance tamin'ny fotoan'andro satria zay vao nahita ny taratasy nalefa ny ministre agriculture iny matsy tamin'ny mois de juillet 2019 nanotaniko tsinona izy ory ministre inao la tale général tao tamin'izah ministre fantatrao tsara io resaka trano io ka iny ty taratasy ataon'ny ministre ny finance ty ny ministre ny finance ndray tamin'izay dia hoe ianao sady mahazo an'ilay bail zany hoe manofa trano zany nefa ianao mipetraka amin'ny trano mpanjakana dia io zay mba jereo tsara aloha ny ministre voaloha manoratra ianao satria tsy marina zazatra zay zany miaratsy ny tamiko tato mihitsy ministre ny finance tamin'izay hoe azafady fa zareo tamin'ny ministère ny agriculture no mandefa taratasy ny vilana zany zao moa vohita le taratasy nataon'le ministre ny agriculture zay tsy dia azoko loatra moa zany ny fihetsika lera namana miaratsiny fa lasa miteny azy satria ity moa zao tsy tokony ataoko hoe fiainana manokany fa manahirana azy zany miainan'le olona nisy mahafantatra indrindra n'le zavatra zay atao fa sa hoentina tsy maintsy mamafaingana ny arahanay atao angamba izy satria renany ny lehibe ny HVM cadre HVM teto Tananarivo tsy maninona zany te hamafan'izay aingana be satria sao dia mizokozany toerany dia manao zavatra andeha hoe andao analaina baraky ny ara-kody vao fa mibodiny tranoniza président sénat iny ara-kody voarivo zatsy rehefa tonga ny fotoana averina mandeha mba hoen'ny olona zay mba te eny rehefa tonga ny fotoana ara-dalàna milaza fa tapitra ny fepotona afahanao tondra ny tobily mpanjakana io afahanao mandray ny karamanao satria anaty lalàna daholo zany afahanao manana garde afahanao manana trano dia petraka am'izay anana ny ara-kody voarivo zay tompoko ny tezananay tsy mihoatra an'izay fa sisa an'izay maha olombelona dia magaga fotsy zay mahatonga na manonona n'lay
lay ministre agriculture am'zao tena manaitra mahafantatra tsara mahafantatra ao satria tamin'ny passation nisy lay ministre nysoloa dia nisy dossier de passation tony satria patrimoine dia maninona miezaka manalabaraka n'olo anatin'ny lainga zay ny manahirana fa ozy andry zareo zay zany veny atao hoe politika eto amintsika zao faly ireny mpanao gazety mino fa ala ionina indray io mitrano sisisy ie ao ny anabavy rakoto voarivo miaraka amin'ny rakoto voarivo ao mietako rakoto voarivo koa mba nanana ny tranony satria rakoto voarivo ny zao fenimpolo taona e mandany tranony efa naorona mandritry efa roapolo taona lasa fa izy no milaza izy eto am'izao Madagasikara zao no milaza fa misy lalàna milaza tsy mahazo miara-mipetraka aminy ny fianakaviany rehefa président institution izy dia avoay lalàna momba zany e dia avoay daholo ary ny eran'ny trano ngamba be da be no mivoaka eran'ny trano raha hoe tsy mahazo mipetraka miaraka amin'ny havanao ianao satria izy présidentiel zay ngamba no amin'iny